Mirabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ity fotoanandroany ity. Mino ariavana fa miandry ianao ny amin'ny afatr'Andriamanitra satria ny tena marina dia zao hoe efa maro ny mpanompon'Andriamanitra mandeha mitondra ny tenan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity ka manasanao tsy ilay mpanompon'Andriamanitra hoe iza no hitondra ny tenan'Andriamanitra no zava-dehibe androany fa androany dia zao ilay teny mihitsy androany no zava-dehibe ho renesinao ary amadika ny tantaram-piainanao ampatsimbadika zay zavatra ratsy teo amin'ny fiainanao ho tonga ho tsara amin'izay manomboka eto. Andao ary tsika hivavaka amin'ity androany ity fa mino fa izao hoe hiteny ary hiasa amin'ny alalan'ny tenin'ny Andriamanitra amin'ny fotoana androany ity. Ndao tsika hivavaka. Jehovah misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha afaka hitondra ny teninao amin'izao fotoana izao. Apetraka eo am-pelantananao Jesosy ny teny ampiteny ihany ny mpanomponao ary tsisy feo re na hiteny androany afa-tsy anao Andriamanitra ary dia apetraka eo am-pelantananao ny mpiaino mba tena handatsaka-po ary isy zavatra ho voarainy amin'ity androany ity hamaritra ny fiainany dia ho tantara vaovao indray ny fiainany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany amin'izao fotoana izao ny tenin'Andriamanitra izay ho jerevantsika dia ato amin'ny Salamo 7 dia ny 220. Salamo 7 dia ny 220. Tenin'Andriamanitra mino fa hainao tsara izany afatra izany. Ndao anefa ovakitsika manao hoe anaran'i Jesosy nandefa ny teniny izy mba ahasitrana azy. Nandefa ny teniny izy mba ahasitrana azy. Marina tokoa ry havana fa mety efa renao efa hatry ela izany teny izany ary mety efa imbetsaka nantoko sy ny andinina ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany mety efa fantatro mihitsy hoe tena zay le tenin'Andriamanitra tena tsara, zay le tenin'Andriamanitra tena haiko. Marina mihitsy zany fa androany dia zao hoe isy zavatra lehibe mety efa fanrenao zany teny izany ary dia zao hoe tahaka ny teny fotsiny ihany fa androany dia zao hoe hitsombadika izany teny zany ho aktive na hihetsika eo amin'ny fiainanao. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe nandefa ny teniny izy mba hitondra fanasitranana, mba hanasitrana. Inona ry havana no zavatra tena evi-dehibe lazain'ny tenin'Andriamanitra ho anao amin'ity androany ity dia zao hoe Andriamanitra zany dia mandefa zany hoe mienvoyer teny androany, tsy vola no alefany, tsy ataontsika hoe zavatra no alefany fa androany dia teny androany, ny teniny androany ny alefany dia io tenin'Andriamanitra alefany io androany no mitondra fanasitranana ho amin'ny tokantranonao. Mety misy tokantrano amin'izao fotoana izao ao anatin'ny famoiza-po, misy tokantrano amin'izao fotoana izao ao anatin'ny ranomaso, misy olona amin'izao fotoana izao marary eo am-pandriana, misy olona amin'izao fotoana izao ao anatin'ny tena fahaverezan-kevitra fa androany anefa dia zao manasanao ao anatin'ny fotoana fohy reneso ty teny ty androany fa izao hoe isy zavatra iova ary tena iova ny eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny tenin'Andriamanitra zany dia zao mitondra fanasitranana. Rehefa alefa zany ny teny ry havana dia zao hoe mampitsombadika zavatra anankiray. Raha mijerytsika ao amin'ny Nomeri 7:12 dia ny 5:20 dia misy tantarana mpanirahana an'ireto atao mpisafitany reto nandeha nakany amin'ny tany zay nanirahana azy hoe hosafona dia ny olona tao amin'ny toerana io dia zao hoe ny Amalekita nisy tao fa zao hoe rehefa tonga tany ny mpisafitany tany amin'ny iraka zay nampanaovina azy dia zao hoe tondra dronono sy tantely tena mahavokatra, tena ngeza dia ngeza ny tanàna ary tena maty onona ary ny zavatra niseho dia zao hoe nitondra rehefa nirahany reto mpisafitany reto dia zao hoe nilaza sasany laza zavatra tsara, ny sasany laza zavatra ratsy ary ny dia zao hoe nitondra ny vokatra tao amin'izany toerana zany reto mpisafitany reto ary dia zavatra tahaka an'izany ny zavatra niseho. Zavatra nahafaly anefa dia zao hoe rehefa
nandeha reto mpisafitany reto dia Josoa sy Kalebo dia nilaza manao hoe ny toerana dia tsara tokoa ary dia zao hoe azontsika ny tanàna ho atsika ny tanàna satria inona ny antony Andriamanitra efa nanome toky nanome teny promesy tamin'ireto zanak'Israely fa izao hoe ho anazy ny tany Kanana ary dia zao na dia somary sarotra aza na azahoana izany dia zao rehefa Andriamanitra no niteny dia zao hoe tanteraka izany ary dia nino Josoa sy Kalebo fa izao na dia goavana aza ny Amalekita dia zao tsy maintsy ho azontsika ny tanàna. Androany ry havana, Andriamanitra rehefa miteny amin'ny alalan'ny teniny dia andao tena ho ekentsika izany, ho inoantsika izany ary dia ho aktiven'Andriamanitra na ho tanterahan'Andriamanitra ny fanatanterahana izany eo amin'ny olona anankiray. Da tsika ry havana fa dia zao hoe nandeha ny andro sy ny volana dia zao hoe azo ny tanàna ary rehefa azo ny tanàna ry havana dia zao hoe tena fifaliana tokoa, fahasoavana tokoa ho an'ireto zanak'Israely reto izany. Ry hava-malala izay meno amin'ny ity androany ity, indray andro dia nisy tantarany i Abrahama tahaka an'izao dia isy fantatritsika loatra ny amin'ny atao hoe Andriamanitra no niteny taminy. Raha mijerytsika ao amin'ny Genesis 12 dia ny 15 dia nilaza Andriamanitra manao hoe mivoangy ianao dia jerevo izy ny kitana dia Isao raha vao isanao ary tao anatin'izay dia niteny Andriamanitra nanao hoe ho tahaka an'izany koa ny taranakao. Zavatra tsy nisy ry havana, zavatra mbola tsy nitoejaza akory Sara tao anatin'ny taona maro, tao anatin'ny andro maro, tao anatin'ny volana maro, kanefa Andriamanitra dia zao nanome teny, nanome toky fa izao ho tahaka ny kitana. Raha manisany kitana tokoa tsika ry havana dia ho tsy ho voisantsika ny kitana, kanefa ny zavatra misy dia zao hoe Andriamanitra no niteny hoe mivoay ianao eo amin'ilay ianao dia rehefa nivoaka izy dia nataony nanisany kitana ary tsy voisan'izany. Ry hava-malala, kanefa eno tsara tao amin'ny Genesis 12:15 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary Abrahama ozy izy dia nisaina izany ho fahamarinana. Nino Abrahama dia nisaina izany ho fahamarinana, izany hoe ao anatin'ny zavatra tsy misy, ao anatin'ny zavatra impossible amin'ny maha-olombelona dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe dia nino Abrahama ary nisaina ho fahamarinana izany. Ry hava-malalo, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nandefa ny tenin'izy mba hasitrana. Androany ry havana dia zao hoe manaova tahaka ny Abrahama, na dia zavatra tsy misy aza, na dia zavatra impossible ary, na dia amin'ny zavatra totra ny tanao hoe tsy ho vita aza. Le Jehovah Andriamanitra nampisy ny zaza tao akibony Sara. Androany io Jehovah Andriamanitra io mbola izy ny mandefa ny teny androany fa afaky ny anasitrana anao izy. Inona ry havana ny tantara? Mino fa fantatrao ny toy an'ny tantara hoe rehefa nandeha ny andro, nandeha ny fotoana, tsy fantatra ry havana fa na i Abrahama ary teo anoloan'izay dia efa nanomana akanjo kely hoe ho avy ny zaza satria Jehovah Andriamanitra no niteny. Dia inona ny zavatra niseho ry havana? Amin'ny fotoana tsy napoziny namangy any Sara ny anjely. Ry hava-malala izay mieno manatrika amin'ny ity fotoana androany ity, Andriamanitra androany mandefa izany teny izany amin'ny alalan'ny mpanompony mba ho aktivena na hietsehana eo amin'ny fiainanao androany le tenin'Andriamanitra hoe manasitrana anao Andriamanitra. Tsy ny aretiny nofo ihany nositranin'Andriamanitra fa androany na inona mety ho heverinao, na inona mety ho saitsainao hoe mety ho zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao, androany Andriamanitra afaky ny hamonjy anao raha aktivenao na etsehanao izany teny izany raha lasana bavy amin'ity androany ity hoe Andriamanitra androany mandefa ny teny. Eto raha lasana bavy dia hitantsika fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Rehefa niteny Andriamanitra fa izao hoe ho azonareo ry zanak'Israely ny tany tondra-dronono sy tantely dia zao hoe ao anatin'izany Andriamanitra dia mahatateraka izany teny izany amin'ny alalan'inona teniny. Andriamanitra dia nahatateraka ny fananganana nataontsika hoe zaza tao akibony Sara ho an'izy mivady ho fanatom-piononana.
mety misy karazan'olona amin'izao fotoana izao mihaino ianao ao anatin'ny ataontsika hoe alahelo tokoa satria tsy mba niteraka, tsy mba manataranaka. Ny olona mba mety miantso ny zanany etsy sy eroa mba mifampidinika ny zanany fa ianareo mivady dia ao anatin'ny alahelo. Androany ty teny tia mandefa ny tenin'ny Andriamanitra androany hitondra fanasitranana ho anao, anasitrana ny fonao, amafany ranomasonao zay latsaka eo amin'ny tavanao ry havana. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ry havana dia androany amin'ny alalan'ny finoana izany teny izany. Ny finoana ry havana dia tsotra manao ahoana ho aho aminao. Androany dia ny finoana fanekena ny teny, fakatoavana ny teny. Ary dia zao hoe ekenao ny teny, fa raha miteny Andriamanitra dia zao hoe misy ao anatin'izany teny izany Andriamanitra manome profesia na manome teny ho anao fa izao azo antoka ny tenin'Andriamanitra. Misy ry havana manao mino eto amin'izao tontolo izao fa izao hoe teny tsy misy fototra hijoroany. Misy hoe mitoky amin'ny olona nefa milaza aminao fa ny olona itokiny iny koa ane mba manana ny zavatra manahirana azy ary tsy mahavonjy ny tenany. Misy mitoky amin'ny hazo na amin'ny vato na amin'ny zavatra maro isan-karazany nefa reny rehetrarehetra reny dia tsy misy fototra hijoroana. Fa androany kosa Andriamanitra dia zao manome fototra hijoroanao izy manao hoe raha mino ny teny ianao androany dia ozy ny teny manao hoe manasitrana anao izy. Satria ty tenin'Andriamanitra ty na ity baiboly ty ry havana dia zao hoe ity androany no bazy na ataontsika hoe fototra iorenan'izany finoana zany ahafahanao hetsika androany fa izao hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, afaka manasitra, afaka miasa eo amin'ny fiainanao amin'ny ity androany ty ry havana. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary zao hoe vavaka ho arahantsika finoana no atao amin'izao fotoana izao. Vavaka ho amin'ny famotsora-keloka na famelan-keloka ry havana no atao amin'ity androany ity mba hamindra fo aminao, hamelany heloka ao Jesosy. Indray andro dia nisy jambo arola ry havana ao Matthieu 7:7-20 dia nisy jambo arola nanaraka an Jesosy. Mety hatramin'izay ny jambo mety fandretsika dia le hoe Bartimeo jambo. Fa androany dia hoe nisy jambo arola nanaraka an Jesosy. Dia niteny tamin'i Jesosy izy hoe ry Jesosy zanak' Davida mamin-dra fo. Ary rehefa tonga tao an-trano ozy izy Jesosy dia nanaraka azy ireo jambo. Dia ozy izy Jesosy hoe mino va ianareo fa mahay izany aho. Mino va ianareo fa haiko ataony manasitrana anareo. Dia ho le jambo manao hoe mino izahay. Dia ozy izy Jesosy tongava aminareo araka ny finoanareo. Ry hava malalo Jesosy Kristy androany ilay finoana manasitrana. Tsy olona, tsy zavatra ny manasitrana androany fa mandefa izany teny zany izy androany mino ve amin'ny alalan'ny finoana le teny zany ry havana ny ampitsombadika izay tantara ratsy, izay olana sarobahana eo amin'ny fiainanao, ivadika izany ho vahaolana amin'ity androany ity. Hoy ato aminao hoe efa fandrenao zany tenin'Andriamanitra zany, kanefa androany dia zao teny manokana ho anao, manasitrana ny tokantraminao, manasitrana ny aretinao, manasitrana ny ranomasonao latsaka. Ivavaka tsika amin'ity androany ity, atolory an Jesosy ny fiainanao ary mino androany fa izao ainy ataony zavatra rehetrarehetra. Satria izy ry havana no efa niteny any amin'ny Hebreo manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Raha nanasitrana an'ireo jambo arola Jesosy tamin'izany fotoana zany nampahiratra ny jambo, androany dia zao ainy atao koa mampahiratra ny fiainanao, mampahiratra ny ranomasonao ho tonga fifaliana amin'ity androany ity. Ry hava malala, nalefa n'Andriamanitra eto hitondra izany hafatra izany ho anao zay manana ady tsaina. Tsy ny vola ry havana no fahasambarana, fa raha ny vola ry havana dia betsaka ny olona manam-bola fa mbola milomano ao anatin'ny problema, miaina ao anatin'ny olana sarobahana tsy fahita atory. Fa androany ilaza aminao fa Jesosy Kristy androany mitondra fanasitranana ho amin'ny fonao,
mitondra fanasitranana ho amin'ny aretinao. Misy olona marary ve amin'izao fotoana izao? Misy olona manana olana lehibe ve amin'izao ora izao? Misy olona miady saina mafy amin'izao ora itenenako izao? Tenin'Andriamanitra dia milaza mandefa ny teniny izy androany, manasitrana anao. Raha mino ianao androany tahaka an'le jamba roalahy sitrany ianao androany. Raha mino ianao androany tahaka ny Abrahama dia nino izany izy ary ny saino fahamarinana izany, na dia mbola tao anatiny tsy misy aza dia nino Abrahama dia nitonga lasa nisy izany. Androany ry havana, izay nofo ratsy eo amin'ny fiainanao, izay zavatra sarobahany eo amin'ny fiainanao, androany mety efa aminao izany tenin'Andriamanitra izany hoe Andriamanitra androany manasitrana anao. Raha marary ianao amin'ity androany ity, hivavaka tsika. Mino fa izao hikasika anao Jesosy amin'izao fotoana izao. Raha manana zavatra tena sarobahany ianao eo amin'ny fiainanao, ao anatin'ny tokantranonao, eo amin'ny fiainan'ny mpanambadianao, eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy hitanao hoe tena tsy vitako intsony, androany mandrea izany afatra izany ianao. Jesosy Kristy mahavita izany, mahavita izany Jesosy. Fa inona ny zavatra tedavina aminao androany? Andao ino fa Jesosy Kristy mahay zavatra rehetrarehetra. Andao anatona an'Andriamanitra dia zao hoe angataka famelan-keloko amin'Andriamanitra ny amin'izay rehetra zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, teo amin'ny tontolonao, teo amin'ny fandehananao teny amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao mahita anao izy. Hitanao ry havana fa izao hoe za zao dia hitanao amin'ny fahita lavitra. Misy ahako ary miteny amin'izao fotoana izao nefa tsy hitanao hoe aiza fa amin'ny alalan'ny fahita lavitra ny ahitanao aho. Dia tahaka an'izany manoatra lavitra noho izany Andriamanitra, tsy hitany masonao izy, kanefa dia zao hoe mandefa izany teny izany izy androany ho anao mihitsy izany teny izany. Ho anao izany ray aman-dreniko, ho anao izany rahalahiko, ho anao izany ranabaviko, izany afatra izany androany hoe androany nge mbola misy ny vahaolany, androany mbola misy ny fanantenana ho anao. Misy karazan'olona manofo ratsy amin'ny alina, tsy mahita tory amin'ny alalan'ny asana fanaratsy. Androany Jesosy manasitrana anao. Misy tokantrano mitomany amin'izao fotoana izao, tomany ny renim-pianakaviana, malahelo ny ao anatin'ny tokantrano, mahantra ny ao anatin'ny tokantrano, very-hevitra ny ao anatin'ny tokantrano. Anio Jesosy amin'ny alalan'izany afatra izany mitondra fanasitranana ao anao izy. Tsy fampaherezana no entiny, fa fanasitranana no entiny Jesosy ho anao amin'ity androany ity. Raha marary ianao amin'izao fotoana izao any amin'ny toeram-pitsaboana, mihaino an'ity afatr'Andriamanitra ity. Raha ao atokantrano ianao amin'izao fotoana izao, mihaino izao tenin'Andriamanitra izao, tsangana. Raha marary ianao dia lazao ny olona ao tokantranonao hoe areno aho, areno ahako fa sitrana, areno dia afaka mipetraka eo am-pandriana ianao. Andaontsika hivavaka, hivavaka ao anao a, hikasihan'Andriamanitra anao, amelany Jesosy ny helokao ary dia ho tonga ny fanasitranana eo amin'ny fiainanao. Raha mandalo ady ianao, apetrao eo amin'ny lohanao ny tananao amin'izao fotoana izao a, hivavaka tsika ary hivavaka ao anao a, ao aorianany vavaka dia izao hoe isy zavatra lehibe avy amin'ny Jesosy voarainao. Mino androany fa hain' Jesosy miasa eo amin'ny fiainanao. Vavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raiko tsara indrindra eny an-danitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy aho, raha mbola afaka mitondra izany afatrao izany. Jesosy aho, misy olona maro be amin'izao fotoana izao mandeha izany teninao izany. Androany dia mamin-dra fo, mamelany heloko ny tsairay avy ny amin'ny fahotana vitany, ny amin'ny zavatra tsy araka ny sitraponao nataony. Jesosy aho, vonjeo ireo olona ireo, vonjeo ireo olona ireo, vonjeo ny fanahiny ary dia mangataka aminao aho oka amin'ny famelan-keloko avy aminao, ho tononona ho amin'ireo olona tsairay avy izay mibebaka manantona anao Jesosy amin'izao fotoana izao. Misaotra indrindra Jesosy io. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany mbola ahafahako nitondra ny afatr'Andriamanitra teto amin'ity fahita lavitra ity, dia misaotra ny tompon'andraiki-pahefana rehetra isan'ambaratonga ny mbola manome sehatra anay ahafahanay mitondra ny afatr'Andriamanitra ho amin'ny vahoaka malagasy, na ny eto toerana izany na ny any ivelany izany. Mino ary havana fa atao ambadika io tenin'Andriamanitra io sitrany ianao
tsapao am'izao fotoana izao fa sitrany ianao ary mivany olo anao ity andro androany ity dia zao hoe andro a isy fahombiazana lehibe ho anao, isy fitahiana lehibe ho anao, mamotsitra teny tsodrano anao a amin'ity androany ity. Dia ny voninahitra dia ho an' Jesosy irery ihany a. Ny mpanomponao Pasteur Erifidy Randrenarymanana no niaraka taminao a tamin'ity androany ity, afaka miantso ahy ianao. Voninahitra ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.